Vaovao mampalahelo indray tany Belanana tany tovovavy iray izay tena mbola tanora no maty novonoan'ny vadiny no sady niray trano taminy tamin'ny zoma hifoha sabotsy 20 janoary 2024 lasa teo iny ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampidrila moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono ny namany tesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny vaovao mampalahelo ny ompanantsika atao anatin'ity video ity. Ka noho izay dia andao resantsika ireto vaovao mampalahelo manaraka ireto. Tonga dia nitondra lamba mafana ireo voasambotra. Tambazotra lehibe iray izay nahatana olona 720 mianadahy izay mpanondrana sokatra ravan'ny polisy pirenena. Nidoboka ponja vonjy maiky any Tsiafahy ny 320 raha toa ka ao amin'ny fonjany Antanimora ireo vehivavy enina izay voasaringotra sy nandray anjara tamin'ny fanondrana sokatra antsokosoko. Fiaraha miasan'ny polisy pirenena ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy ary ny zandarmeriam-pirenena tamin'ny alalan'ny angom-baovao samihafa no nahazona izao vokatra lehibe izao. Nanomboka tany Mahajanga tamin'ny fahatratrarana teratany Tanzaniana iray ny faramparan'ny volana Desambra lasa teo no nanomboha ny fanadihadina nitohy tany amin'ny faritra Menabe sy ny faritra Androy izay nahatratrarana ny mpaniera sy ny paka anireo sokatra any Ampotony ary tao Mahajanga izay nahatratrarana ireo mandray antanana ny fanondranana ireo sokatra ireto any ivelany. Raha atotaly dia sokatra manodidina ny 740 isa no saika hoahondra ny tambazotra ity ka izao voasoroka izao. Distrikany Anjorobe no tifirin'ny dahalo ireo efabavy izay nalainy ankeriny rehefa tsy nahefany volabe izay nitakiny ireo fianakaviana. Vehivavy efatra no lasan'ny dahalo tamin'ny 12 Desambra 2024 tao Ambohibary Vohilena. Notakin'ireo dahalo vola 20 tapitrisa ariary ka ny ady varotra ny fianakaviana dia 12 tapitrisa ariary isan'olona ny farany. Tsy nahefany io vola io anefa ireo fianakaviana ka notifirin'ireo dahalo izy efabavy. Taorian'izay dia mbola notakin'ireo olon-dratsy vola 2 tapitrisa ariary isan'olona ireo fianakaviana ho takalony razana fa raha tsy izany dia havalan'izy ireo rano ny nofo mangatsika n'ireo efabavy raha ny antso izay nataon'ireo dahalo hatrany. Midika izany fa mbola tsy fongotra hatramin'izao io tambazotra nafaka nankeriny ao amin'ireo faritra mena izay voalaza fa misy an'izany amin'izao ankehitriny izao na dia efa miezaka manao entso zavatra zany mpitandron'ny filaminana izay mandrindra sy mandamina an'izany rehetra izany fa toa tsy mampihemitra an'ireo olon-dratsy izay efa zatra vokivola amin'izay fakana olona ankeriny izay. Ratra sy von'olona indray tetsy Andavamambo tsy atokantsy nataon'ny zanany lahy no nahafaty ilay reniny izay nipetradrery tetsy amin'ny cité Anjezika. Hitan'ny mpitsabo nandritra ny fotoana namongorana ny razana tao an-trano ny sabotsy 12 janoary lasa teo fa nisy dianantsy ny nofo mangatsika n'ilay renim-pianakaviana. Ny zanany lahy ihany moa no namono azy noho ny disadisa ara-panambadiana sy ny ara-lova. Efa voasambotra io zanany io niaraka tamin'ny namany iray izay mpiray tsokombakomba taminy ary natolotra ny fampanoavana tamin'iny andro ny afako mahaliana taorian'ny famotorana izy ireo. Tany Belanana indray dia vehivavy iray izay 420 taona no vonoiny vadiny tamin'ny fomba feno habibiana tao Belanana 2 tamin'ny andro ny zoma 14 janoary 2024 iny. Nasainy ity vehivavy ity nanalahao na tsingofy ilay rangahy vadiny. Nisy ny fahatezerana noho ny resaka tsy ny fanarahany. Kapa antsy tamin'ny hatoka no navaliny ilay lehilahy sakaizany andrazazavavy tao anatin'izay disadisan'izy ireo izay. Vokatra izay dia maty tsy tradrano ilay vehivavy izay tena mbola tanora noho izay vono nahazo azy izay ary rehefa nahavandoza ilay rangahy dia nandositra teny amin'ny polisy pirenena noho ny aveo dia nampandosirin'ireo polisy any amin'ny fonja any Antsoy so dia tratran'ny fisaram-bahoaka ao an-tantanan'ny Belanana ihany no antony nahatonga an'ireo polisy
namindra an'izany any antsoy avy hatrany. Midika izany rehetra izany fa tena efa vitsy ny olona azo itokisana amin'izao fotoana izao satria na ny sakaizanao aza dia mahavita mamono mahafaty anao ary eo ihany koa ny zanaka nateraka dia mahafaty ny ray aman-dreny. Izany dia manapirofo fa isika olombelona dia tena mihabiby hatrany amin'izay toetsaina ratsy izay ananantsika izay satria vitantsika ve ny mandatsadra ny olombelona mitovy amintsika noho ny izay hatezerana izay mba toy ny ihany ny foa ary mahaiza mba mitazona an'izay fotezitra izay fa sao dia hanenenana na ihany koa ahafaty ny hafa. Ao anatiny izay resaka herisetra izay hatrano dia toy ny ilay raharaha fanolanana sy fidarohana ny zanany izay nataony Idôdôle izay tena nilaza be tao anatin'ny tambazotran-tserasera Facebook tao moa no resantsika aty am-pamaranana. Mety higadra hatrany amin'ny 30 taona Idôdôle raha tsy misy ny fiovana ary raha toa ka hampiarina amin'ny daholy ireo sazy rehetra manoloana an'ireo heloka izay nataony. Nitondra fanazavana momba ny raharaha Idôdôle ilay raim-pianakaviana nanolana ny zanany vavy tamin'iny herinandro iny nitonia ampanao lalàna. Loham-piampangana misa 3 no vesatra hanenjehana any Idôdôle. Loham-piampangana iray nanao fanolanana tamin'ny vehivavy bevoka satria bevoka ilay zanany vavy izay naolana. Mety ahavoasazy ny terovozona 5 ka hatramin'ny 20 taona an-dranomaizina izany. Loham-piampangana faharoa nanao famitorana tamin'ny zanany vavy izay mitondra vohoka. Mety ahavoasazy 5 ka hatramin'ny 10 taona an-dranomaizina. Loham-piampangana fahatelo vony sy ratra nina natao tamina vehivavy bevoka. Mety ahavoasazy 5 ka hatramin'ny 10 taona an-dranomaizina. Raha ny sazy farany ambony no didy avoaka ny fitsarana dia mety higadra mandritra ny 30 taona an-dranomaizina Idôdôle raha izao vesatra rehetra iampangana azy izao no zohina antsakany sy andavana. Nandritra ny maro ihany moa raha vantany voanandre fa bevoka ilay zanaka vavy ny Idôdôle izay naolany tao anatin'ny fotoana lava be izay. Arak'izany ara dia raha toa ka zanaka Idôdôle ilay zaza ao ankibon'io zanany io dia sady hananjafy kely Idôdôle no hananjanaka. Izany hoe sady zafy no zanaka ilay zaza ho ateraka io zanany vavy io raha toa ka teraka soamantsara. Izay vao tena tantara hafahafa ity tantara any Idôdôle ity. Tantara izay tena tsy faseho masoandro moa ity zavatra nataony ity satria ny zanaka ao nateraka ao dia sady nisopainao tao anatin'ny fotoana lavabe no naolanao rehefa aveo dia nidarohanao rehefa nahitavanao sipa izay zanaka ao izay. Tinanjo nefa bevokanao ihany ilay zaza aty aoriana vao fantatra. Tena tantara ratsy ary tsy faseho fianakaviana mihitsy ity nataony Idôdôle ity ka hanatra amin'ireo zay mitetika ny mbola hanao an'izay fifamiterana amin'ny havana na ihany koa amin'ny zanaka izay. Izay ny masaka azo naroso tao anatin'ity video ity. Tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dininy milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay efa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.